amin'ny fandrafetana ny lisitrireo sehatra rehetra tokony anaovana ny digitalisation ny ministera ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra postra sy fifandraisan-davitra sy amin'izao hoy ny ministra Tahina Razafindramalo ny sehatra ny fahasalamana ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fampianarana no jerena manokana amin'ireo fampiasana ny teknôlôjia ireo tanjona amin'izany ny ampihenana ny fivezivezena sy anamavanana ny fahasahirana ny vahoaka hoy ny ministra nisy ny fizarana traikefa nataon'ny orinasa vahiny sy fampahafantarana ireo tompon'andraikitra misana ny informatika manerana ny ministera rehetra mikasika ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao sy ny fomba fiarovana ny atotan-kevitra izay nokarakarainy ny teo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra raha isika tahaka izao raha ny fanazavana hoetiny ministra ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra postra sy ny fifandraisan-davitra. Ao anatin'ny fametrahana an'ilay tetikasa sy programanasa hoe e-gouvernance itsika ny administration électronique dia miezaka ny fitondram-panjakana amin'izao vanim-potoana sarotsarotra izao no ahafahantsika midématérialiser na manao an'ilay hoe digitalisation an'ny fanjakana ka ao anatin'izany ahafahana manatanteraka ny programmana digitalisation dia mila mampianatra sy mitondra ny fanavozana eny anivon'ny ministera ny équipe technique ny ministera rehetra ny ministera ny télécom sy ny développement numérique ahafahantsika zany manao an'izay fampianarana izay ka misy orinasa sy olona manana an'ilay traikefa natsoina manampy antsika amin'izany sensibilisation sy démocratisation ny resaka e-gouvernance sy ny resaka ny cybersécurité zany androany zany efa manao an'ilay lisitra izahay hoe inona daholo les services publics na les tolotra eto anivon'ny fitondram-panjakana afaka digitalisena mbola tsy vita moa le asa satria ao anatin'izay zany mila jerena hoe inona ny tena ilain'ny vahoaka inona zany ny tokony avadika digital rapitso dia inona no moins prioritaire ao anatin'izany programmanasa zany fa araky ny lazaiko anao teo sehatra vitsivitsy no tena maika ao anatin'izany ny resaka fahasalamana ao anatin'izany ny fandriam-pahalemana ary ao anatin'izany ihany koa ny fampianarana